Manoloana ny zavatra mampalahelo izay miseho Madagasikara dia sarotra ho any angina. Sarotra ho any angina ary izay ny antony mahatonga ahy nanao an'ity vidéo ity androany. Satria tsy rariny ny zavatra mitranga, tsy rariny ny herisetra, tsy rariny ny fanaparam-pahefana, fampiroroana, famonoana, fandatsahan-dra izay ataonareo mpitandro filaminana sy manam-pahefana ary ny mpitondra malagasy amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izaho tsy mpanao politika ary tsy ao anatina antoko politika fa pasteur ako, mpanompon'Andriamanitra izay mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Dia tahaka ny tsy nahazakan'i Davida nahita ny Filistina tsy mifora izay antsoina hoe Goliata, izay namporohoro ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro ary niteny ratsy nanaran'Andriamanitra ny Israely mihitsy tamin'izany fotoana izany. Dia tahaka an'izay kosa amin'izao fotoana izao, satria tsy mahazaka ihany koa ako mahita ny malagasy izay ampiray tanindrazana amiko ampororoana, vonoina, latsahana rà. Dia izay ny antony mahatonga ahy androany mijoro. Hatramin'izay aho dia nahita zavatra be dia be tao anatin'izay taona maro izay, zavatra be dia be tsy rariny. Vavaka ny ataoko, vavaka ho anareo mpitondra, vavaka ho malagasy. Fa tamin'ny tindry mitoraka ity nanomboka tamin'ny 25 septambra teo moa izany, ary mino fa maro ny olona tesitra sy nalahelo tao anatin'ny zavatra nitranga ary izaho dia anisan'izany. Fa niditra tao anaty fivadikana, vavaka tao anaty fanatrehan'Andriamanitra, nampitony ny fihetsem-poko. Avy mivoaka fivadikana izao miresaka izao manao an'ity vidéo ity. Satria efa tonga tamin'ny teboka izaho sy izay mpanompon'Andriamanitra miaraka mivavaka moa izany manao fivadikana hoe tonga miteboka izay hoe tapitra ny fampahoriana izay ataonareo ho amin'ny malagasy. Tsy afaka manao izay tianareo atao intsony nareo. Ary misy izay fa Andriamanitra ilay tompo fahefana sy ny hery rehetra, ilay Andriamanitra avo indrindra, ilay nahary ny tany sy ny lanitra. Izay Andriamanitra izay no iantsoanay, ilay Andriamanitra ny justisy. Niantso ny justicen'Andriamanitra izay ary nandrava ny alitaran'ny demony izay natsanganareo, nanaovanareo sorona nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao. Ary mino izay fa mamaly vavaka Andriamanitra. Fotoana sisa ny ilaina, fotoana sisa dia hitantsika eo. Fa ampy izay tsy afaka manao izay tianareo atao intsony nareo, ry mpitondra, ry manam-pahefana, ry mpitandro ny filaminana. Manarak'izay dia ho anareo izay manohana io fitondrana io izay namako, mpanompon'Andriamanitra, olona fantatro, havako dia fantatro fa tsy hafalanareo ny zavatra teneniko eto. Afaka miala ato nareo raha ohatra ka te hiala, fa tsy olako mihitsy. Izaho tsy miady aminareo fa saingy kosa mijoro ako ny amin'ny zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana izay tohananareo eo. Ka tsofoka rano nareo, tahiny tompoko daholo tompoko. Afaka miala rehefa te hiala nareo. Izaho tsy manisy problème amin'izany. Assuméko ny zavatra teneniko eto ary izaho tsy matahotra n'iza n'iza. Tsisy olombelona afaka atahorako. Raha mbola olombelona eto ambany masoandro, ny zavatra rehetra ety ambany masoandro dia misy fetra, misy date d'expiration. Karaha olombelona misy date d'expiration, tsisy atahorako. Manaja olona fa tsy matahotra olona. Tsy manaiky terroriser n'iza n'iza. Lehibe ny atao anatiko ary fantatro fa Andriamanitra momba ahy. Fantatro ihany koa hoe inona ny zavatra mifanamasina anahy amin'ny publika sy tany amin'ny takona tsisy fahita-tany. Ny an'ny tokana atahorako dia ny fanamasina miala amiko sy ny ositra. Ny any atahorako dia mampalahelo ny fanamasina, fa ny ankoatran'izay tsisy atahorako. Afaka very fifandraisana n'inona ankoatra ny fifandraisako amin'ny fanamasina irery ihany. Ary na tsy ho tia azy nareo, izaho tia ny tenako Andriamanitra tia, ny mpiray-tambohaniko tia, ampy anahy izay. Manaraka
fahatelo manaraka an'izay dia mitodika ho anareo izay mpanompon'Andriamanitra kristiana izay nanao publication tao anatin'izao zavatra nitrango izao. Maro aminareo no manao publication mila mibebaka malagasy, mila miverina amin'Andriamanitra, mila mibebaka. Tsy manao tsinontsinona ny fibebahana akory. Fa ny zavatra tsy fantatrareo dia tsy ny malagasy rehetra ny kristiana. Tsy ny malagasy rehetra no kristiana. Asana fitoriana filazantsara izany nataonareo izany. Fa tsy misy taminareo sany miteny zavatra tsy mety ataon'io fitondrana io. Tsy misy taminareo sany joro miteny ny tsy mety ataon'io fitondrana io. Satria apetrako aminareo fanontaniana hoe ngano malagasy no nandeha nanondrana volamena tany amin'ny Comore tany Afrique du Sud. Malagasy nga ny vahoaka malagasy nga nandeha nandroba arenakibon'ny tany dia nanao fanondrana natsokosoko tany. Firenena no resantsika eto. Firenena no resaka eto fa tsy campagne na évangélisation. Raha misy ny tokony hibebaka dia ny kristiana, ny mpanompon'Andriamanitra. Izay ny tokony hibebaka satria tsisy mandraindraikitra. Raha anisan'ny fiangonana Madagasikara sy ny mpanompon'Andriamanitra tsy tokony ho izao nefa raha Madagasikara. Raha tena vrai mpanompon'Andriamanitra sy vrai kristiana. Satria izaho koa ao anatiny tiako tenena, tsy manala ny tenako ao anatin'ilay fa miteny koa hoe ny kristiana. Isika kristiana mihina Andriamanitra fahefana, anisaka mainka sy mena rano, androaka divoly. Kanefa ilay Madagasikara potika. Amin'izao fotoana izao betsaka ny olona rava fiainana amin'izao fotoana izao. Firifiry taminareo mpanompon'Andriamanitra izay makany avoloa, isaky ny volana janvier, no masanteny ny joro tamin'io filoham-pirenena io, ny amin'ny zavatra tsy tokony tsy mety ataony, ny amin'ny aratra, ny amin'ny kolikoly, ny amin'ny fampotsampy izay ataony, iza taminareo samy joro. Satria tsy resaka ity tsy vita mivavaka fotsiny, fa mizavatra tsy maintsy atao, mizavatra tsy mila ovaina, mila tenena hoe izao tsy mety, fa tsy vita mivavaka fotsiny zavatra rehetrarehetra. Ary fantatra fa fantatrareo rehetrarehetra izany. En toute connaissance de cause matoa miteny an'izany hoe misy zavatra tsy maintsy atao satria izaho manokana misy fotoana misy mpanoana an'io fitondrana io tonga aty Frantsa miresaka aminahy, mihaona aminahy dia miteny zavatra tsy mety atao. Miteny izaho tsy mikautionné an'io fitondrana io izay nanao coup d'état faharoa manompo sampy mamono olona. Raha n'olona firy na lasaka nafahana naka fahefana, raha n'olona firy na lasaka nafahana niazona ny fahefana io, raha n'olona firy na lasaka tamin'ny investiture. Ny olona ara-panahy tompoko dia mahafantatra hoe inona ny zavatra mitrango ao amin'ny tontolo fanahy. Fa tsy misy taminareo sany joro na ray ary. Misy conseiller an'io filoha io namako ato Facebook ato, miresaka amiko amin'ny telefona ary niteneniko mihitsy ny zavatra tsy mety ataony. Izaho tsy matikena maso ary izaho tsy manao compromis amin'ny zavatra tsy rariny. Dia miteny izay mahatonga ana miteny hoe samy manana ny andraikiny. Raha men'Andriamanitra anareo opportunité afaka fanerasera tamin'io filoha io, inona ny tenenareo taminazy? Sy niteny ianareo hoe tsy mety nataony bebaka ve izy? Nareo malala fa manoko sampy izy ary anaty membrana franc-maçonnerie. Manaraka ihany koa firy taminareo izay mitondra titrana prophète, prophétesse no nasany joro. Niteny tamin'ny réservation de be tamin'ny fotoana izy nanao faminaniana sandoka. Satria izaho aloha riza dia miala-tsiny aminao fa tsy fanan'Andriamanitra no nampiteny anao. Tsy fantatra ianao raha manana relation fanahy-masina na tsia, fa tia hiteny aminao hoe tsy ny fanahy-masina no ni-inspiré anao. Miteny eto satria firenena no engagénao tao anatin'ny faminaniana sandoka izay nataonao. Izaho tsy mahafantatra ny motivation anao, izaho koa tsy mahafantatra ary tsy nahita hoe inona ny deal nataonao tamin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ianao malala. Fa ny zavatra mampatezitra anako dia ny zavatra ataonao ianao sy izay olona mitovy aminao tahaka an'izao no mahatonga ny jentinisa manimbasimba ny anaran'i Jesosy ary mahasarim-piaro anahy. Mahasarim-piaro anahy satria izay ny toro filazantsara. Dia nefa nareo lotonareo any amin'ny jentilisa ny anaran'Andriamanitra.
no nataonareo mahatonga ny olona tsy tahelika fivavahana kristiana. Izay mahatonga namasamitsoro eto. Dia tena anao hoe mibebay ianao. Mibebay ianao rehetra satria tsy avy amin'Andriamanitra fa amin'anina izay nataonao. Mitezitra tamiko ianareo izay manohana ny fitondrana io sy izy tsy haiko, tsy problemako izany. Fa tonga fotoana eto ijoroako androany. Iteny araka teniko teo, za tsy mahatahotra n'izaniza, asomeko ny zavatra teneniko anas'Andriamanitra izany. Afaka ataonareo toriteny ampiangonanareo, afaka resahanareo tsy olako izany efa vita vaksiny amin'izany ahako. Tsy matahotra an'izany fa raha dia mitodika aminao Andriamatoa filoha. Ianao afaka miantso ny anaran'Andriamanitra, afaka miantso an' Jesosy. Fa ny ao amin'ny fanahy azonao fitahana. Ny olona ara-panahy azonao fitahana amin'izany. Ny vahoaka malagasy izay mety hoe tsy manana fanamasina sy manipule ny azonao fitahana amin'izany. Fa teny aminao izy misangy zava-panahy. Fa raha tena hitodika amin'Andriamanitra ianao dia arivo ny sampinao rehetrarehetra. Dia mibeba. Dia rehefa mibebaka ihany koa mipibebahana tsy maintsy miaraka amin'ny réparation avereny daholo ny hareny firenena izay nangalarinao sy izay mpiaraka aminao avereny daholo. Nareo izay miaraka amin'ny fitondrana io izay nangoroka-rena tamin'ny tsirariny dia miteny anareo eto ahako hoe avereny daholo ny zavatra izay nangalarinareo sy izay arenareo tamin'ny tsirariny. Nareo afaka mievite ny justice n'olombelona fa ny justice divine tsy azonareo itifirana. Tadio fa misy ny justice divine. Andriamanitra ny justice, Andriamanitra ary Andriamanitra ny vengeance. Nareo koa izay manam-pahefana. Nareo manam-pahefana. Nareo izay nandazaka rahan'olona marobe. Voavidim-bola. Mety hoe voabaiko nareo voavidim-bola fa teny aminareo hoe tadio fa ny raha tompoko dia miteny. Ny raha ny abela dia ny antso valifaty. Atsara ho famonoana malagasy. Ampy izay ny fandatsahanareo raha. Fa tsy ho zakanareo ny valin-draha. Tsy ho zakanareo ny afo ny fanamasina izay andoro anareo. Fa misy fetra ny zavatra rehetra. Misy fetra ny zavatra rehetra. Fa araka ny teniko teo hoe mivavaka izay alitara contre alitara ary alliance contre alliance. Fa tsy afaka manao izay tianareo atao intsony nareo. Tapitra ny date d'expiration anareo. Za tena tsy mankasitraka coup d'état. Fa tadio tsara fa izay afafy dia jinjaina. Tsy afaka mafy voanjobory ianao ka dia hijinja tsaramaso. Fa izay afafy tompoko dia jinjaina. Misy lalàna ara-panahy tsy azontsika itifirana. Ara-panahy amin'ny fiainana. Ka teny aminareo rehetrarehetra ireo hoe mibebanareo bebanareo fa tsy ho zakanareo ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ampy izay ny fampahoriana malagasy. Tapitra. Izay no tiako tenenina, izay ny antony mahatonga anahy manao an'ity vidéo ity. Samy mihaino feo amin'ny fieritreretana.